Tap tap send. Envoyez plus, dépensez moins. Manahoana daholo nareo tonga soa tamin'ny micro rouge. Aingako zany tonga soa amin'ny podcast na mitsama fa samy teny gasy hiasina ny anarako miaraka amin'ny namako eto Ratina. Tonga soa daholo nareo rehetra. Le podcast ty zany misy amin'ny Facebook, misy amin'ny YouTube, misy amin'le application podcast reny, de misy na Irola androany manolotra an'le podcast androany. Marina mety zany micro zany ny menamena, micro Ratina maintimainty. Zay fotsiny zany mba tiako tenena aminareo rehetra. Raha ohatra ka mahaliana anao zany de soraty message ambany ao hoe menamena ny tena amilay, sa hoe maintimainty ny tena amilay. Ankoatr'izay zany ty podcast ty zany tohanany tap send zay fandefasana vola vita ivela maka Madagasikara. Sisy frais d'envoi. Tonga de zay alefanao de ho azon'le olona zany zato isan-jato. Ihany koa misy code promo tovy araka mahazatra milay be, majuscule mitambatra daholo milay be, azahoana 5 € zany amin'ny fandefasana voalohany. Milay zany a. Milay be ka. Tsy hoe milay fa milay be. Andray vahiny zany tsika androany, izy moa le vahintsika Ratina. Ny vahintsika androany zany antsa sy antsa. De avy reny hoe impolo angina be hoe. Antsa sy antsa, antsa sy antsa, antsa sy antsa, antsa sy antsa, antsa sy antsa. 5 fois fotsiny zany e. Antsa sy antsa, antsa sy yeah. Efa azonareo zany e. Antsa sy antsa zany raisitsika jerentsika hoe iza sy iza zany tafatafa milay be va daholo tonga de raisitsika zany. Ndao e. Tonga soa zany voalohany indrindra. Nareo moa zany antsa sy antsa de afaka mba hazavainareo hoe iza lay antsa de iza lay antsa. Le antsa iza sy iza zany no atolotra voalohany. Atomboka angamba satria zany la antsa raha tsy mba zavitojo antsa. Ok. De misehatra amin'ny tontolo artistika sy ny fanatanjahantena. De io arinana io hangar d'un school zany io e. Ok. Mitantana an'io zany orinasa kelinay mivady zay no asanay. De vadiko antsa ihany koa ny anarana Andriamandimsoa antsa ny aina melodia fa antsoina hoe antsa koa. De mitovy ihany ny asanay fa izy nanao akoatran'izay hoe ao anatin'ny tontolo artistika sy ny fanatanjahantena de izy nanao fianarana commerce tany a France. Zay angamba. Ok. Mahay miteny gasy koa iantsa. Ahoana moa zany le ilazako hoe iantsa vavy sa iantsa lahy ahoana le ampisanarana azy. Yeah. C'est mapa à l'aise anareo fotsiny. Rehefa ohatra hoe miaraka fianakaviana reo de miantso anao hoe iantsa de misy anavahana azy ve sa tonga de iantsa de tsy maintsy mijery daholo. Matetika aloha ninazy antsa no tena fiantsoan'ny olona azy taloha. Ok. Antsa. Satria tany France. Ya. Zay indrindra. Ok. Ataoko hoe iantsa zany. Iantsa ve mahay miteny gasy sa tsy mahay kely fotsiny. Mahay kely. Fa satria matetika miteny olona hoe mahay kely nefa rehefa miteny amin'izay mahay be ohatrany hoe tena hoe mahay be fa ça va. Zao de efa mahay tsy de tena hoe mahay be ozy ianao. Iny de efa mahay tsara. Eny mahafinaritra tonga soa de merci amin'ny introduction. Le anaran'le école de danse zany Hongara, zay moa izy. Zay indrindra. De aiza le misy an'ilay izy? Ankorondrano akaikin'ny restaurant gourmet. Ok. Mahafinaritra de afaka mba tantarainareo hoe le tantaran'io Hongara io inona le izy avy amin'ny passion ve de nanomboka tamin'io viana de ohatrany ahoana le évolution le zavatra sy ny sisa. Ie, tamin'ny izy moa zany fetim-boan'ilay izy Iny le antsa fahatelo, so de antsa koa le anaran'le reny.
Ah, Kalina ny anarany. Kalina, ok, mahafinaritra. Ny tomboan'ly zany a fankafantaranay aloha tao anatin'le tontolon'ny comédie musicale. Ah, ok. Fito taona lasa angamba zay tamin'ny 2014. Ie. Mhm. De 6 taona zany. ia, 6 taona. De nanao comédie musicale zay a Le Roi Soleil. De izy efa tao anatin'le tarika compagnie. De za nanao casting. De tafiditra tao de niaraka teny de nanao comédie musicale maromaro. De Ok. mpinamana moa zany ny tomboanay de avy eo niaraka ary de niroso tamin'ny vodiondry sy ny tariny de avy eo mipetraka fanontaniana hoe inona ny asa fivelomana tiantsika eo atao a, de inona ny zavatra haintsika sy tiantsika. De avy eo zany hoe hita hoe ao anatin'ny dia, ny hira, dina zany mifandray amin'izany hoe raha hampanao formation olontsika na ohatrohatr'izay de ndao hanangana ekipa. De nisy ekipa aloha no netomboanay zany, Standard ny anaran'le tarika tarihanay amin'izao a. De sahirankiran'izay rehefa mahazo contrat matetika izay a, contrat de danse na spectacle de sahiran'izay mitady hoe aiza ny hanao répétition. De tsiry ny hevitra hoe ndao ary tsika hananany antsika amin'izay de moa fandraika tamin'izay nisy salana crossfit a, de niala zareo moa zay niditra de zay tamin'ny novembre 2022. 2022, ok. Après ny Covid zany. Yeah. Ok. Eny mahafinaritra zany ny tantara. Le comédie musicale zany a, raha azoko tsara angamba an'izay ihany tsy mahay, fa raha azoko tsara ohatrany hoe karazana théâtre ilay izy a, no sady mihira, no sady mampiometra zay ilay izy. Ia, zay indrindra fitambaran'ny dia de théâtre de inona koa moa? De inona moa lazaiko teo hoe dia tantara zany izy e. Ny tena marimarina kokoa ny comédie musicale, tantara atao ankira de sady misy dia de misy théâtre. De matetika misy comédie kely foana, misy zavatra mampihomehy antsika kely eny ampovoany eny. Ohatra hoe ilay monde-ny comédie musicale à Madagascar, mba misy olona maro ve manao an'ilay izy, de mba misy olona maro ve tonga mijery, sa somary niche ihany ilay zavatra? Raha ny eto Madagasikara aloha, compagnie natonga tia an'ilay izy aloha voalohany indrindra, nisy compagnie matanjaka be anankiray teto Madagasikara de sendra nijery répétition zareo a. De zay ihany hitako, ankoatran'izay tsy haiko izay manao any ambadimbadika any, fa izay compagnie izay ihany no teo alohanay no nanao a, de nodimbiasinay ilay izy. Fa tsy haiko raha efa misy manao amin'izao na tsy. Ok. Any hoe somary kelikely ihany zany ilay izy, azo lazaina hoe kelikely ihany zany ilay marché an'ilay comédie musicale zany, vitsivitsy. Ok. Azoko tsara, mba manana fahaizana zany nareo ny dikan'izany satria sady mandiha, mahay mihira zany nareo a, no le resaka an'ilay théâtre zany resaka hoe mémorisation zany hoe manao tsy anjery ny zavatra maro zany hoe marani-tsaina. Inona ny tsy hainareo zany, zay zany fanontaniako tiako apetraka, inona zavatra mba tsy hainareo? Le izy zany raha ny marimarina kokoa tsy tena nianatra momba an'izay fa le traikefa le lomanosanay tao anatin'le 6 taona zay zany sady nanao théâtre nanomboka 2009 no chorale, moa misy formation na hira eny ampovoambony eny de ny danse koa, ny dia koa zany zay efa tao anatiny, milona be ao anatin'le danse koa. De izy indray 2005 nanomboka niditra compagnie ana comédie musicale. De zavatra tsy hainay, raha ny tokony ho izy aloha tokony somary mafy ireo zavatra telo ireo ny olona izay tahititra ao anatin'ny comédie musicale. Ok. Ny tiako antanina amin'izany satria izany araka ny resahantsika teo ihany, izany zavatra nareo zany tena manana passion an'ilay izy, satria ilay zavatra efa tsy de misy any Madagasikara nefa nareo mitarika an'ilay izy ihany
Ny tiako antanina am'zany rehefa miresaka amin'olona zay tsy maharaka an'izay mihitsy any Madagasikara de inona no ao an-tsainy zareo, inona no mety hoe fieritreretany zareo zay mety diso momba an'le izy? Sa tonga de maraka daholo zay angamba le tiako antaniana. Vitsy tena vitsy aloha ny olona maharaka hoe inona ny tena hoe atao hoe comédie musicale fa ny akabesahan'ny tanora aty amintsika manko pays tropical zany hoe be da be ny culture ao anatiny de vetivety kely de mirona ao anatin'le izy ny tanora sasany betsabetsaka ihany zareo de fa eo amin'le fampahafantarana azy indray ino no raisinay an-tanana zany satria ao anatin'le izy tsy vitan'le hoe comédie musicale fa ao anatin'le comédie musicale ny zavatra tena tiany avoizina de resaka éducation ihany koa tsy hoe vitan'ny divertissement zany le izy na hoe inona ny tenenana an'izany zavatra hoe manala azy fotsiny fa sady afaka atsofoka ao ny éducation, afaka atao mamorona asa ho an'ny tanora sasany ihany koa ao anatin'izay raha manao spectacle de misy zavatra dingo kely le fanontanianao teo fa inona moa sao de afaka averina azafady? Le amin'ny le rehefa miresaka amin'olon-tsotra any Madagasikara de rehefa mieritreritra an'zany théâtre musical zany de inona no ao an-tsain'ny olona zay mety tsy hoe diso be fa mety hoe tsy marina? Ny ao an-tsain'ny olona ohatran'ny voalohany indrindra aloha zavatra hoe amin'le raisiny tonga de raisiny hoe amin'ny comédie musicale hoe zavatra comédie, zavatra mampiomehy fa vitsy ny tena mahay hoe aika ilay izy fifangaroana zavatra maromaro. Zay zany ny ao an-tsain'ny olona. De rehefa mahita spectacle izy, rehefa mahita zavatra ataonay izy de zay vao mahafantatra kokoa hoe ay ve zao le tena izy. Ohatran'ny hoe farany teo zao zay nanao Moulin Rouge. Zany hoe mbola ho ataonay izy amin'ny 16 octobre ao amin'ny FM. De ny olona zao rehefa vao maheno hoe Moulin Rouge de zavatra vetaveta, mamoa fady, zay ny ao an-tsain'ny olona. Fa rehefa tena manaraka an'le tantara sy le hira izy de hitany hoe aikay misy moralité ao ambadika le izy hoe fitiavana ny ambony indrindra, fitiavana maharesiny zavatra rehetrarehetra. Ohatra zay. Tsara be zany. Tsara be le satria hitako hoe eny naiza io mety ho tsara fa surtout à Madagascar satria manokatra ny saina zany manokatra ny sain'ny olona zany mahita mieritreritra maheno fotsiny hoe Moulin Rouge de mieritreritra zavatra anankiray nefa rehefa tena hitana araka ny teneninao de hafa mihitsy zany le tena izy de misokatra amin'izay zany le sain'ny olona hoe ay misy an'izao mahafinaritra be le izy. Fanontania anankiray ho an'ny Ontsa raha afaka tantarainao kely satria ozy antsa hoe nianatra tany Frantsa zany ianao de voalohany indrindra hoe université fotsiny ve sa nanao lycée sy ny sisa koa tany France, ohatrohatrany ahoana zany ny ivezivezenao entre ny Madagascar sy France? Est-ce que c'est très grave si je le fais en français? Je vais avoir un peu de mal à expliquer en malgache. Iena raha misy fary amin'anana tsy maninona eny zay vitanao tsy maninona. Ok. En fait, moi, je suis née en France. Ok. Et je suis venue à Madagascar à l'âge de 15 ans. Mais en fait, quand j'étais petite, je savais parler un peu malgache. Et quand je suis arrivée là-bas, on m'a obligée à l'école primaire à parler que français. Nisi traumatisme akely tam'zany satria le maîtresse zany teny hoe tsy mety le miteny gasy fa tsy maintsy miteny français ianao. De lasa menatra de du coup ohatrany hoe lasa nisy blocage kely ao anaty lohako de very daholo les langues malgaches. Et du coup, je suis restée là-bas jusqu'à mes 15 ans. Et quand je suis arrivée ici, j'étais que dans des écoles françaises. J'étais au lycée français, à l'Alliance française, donc Tsinyanacha, Malagasy, Mitsinya. Sauf, et en plus, problème avec Tamzania,
pendant les cours de malagas, je ne comprenais rien. Les personnes ne m'expliquaient, donc c'était encore... vous voyez, on me faisait que répéter des gros mots, on me faisait que faire des trucs pour faire rire les autres. De autant là, ça clown naquela rifa un cast et du coup, la nice blocage à fond, et ça me cast sunya tamsan. Et je suis repartie en France pour mes études supérieures après le bac. Et je suis restée 4 ans en France. Donc là, j'ai complètement oublié le peu que j'avais acquis. Et je suis rentrée définitivement en 2015. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Ins. Et en fait, c'est avec lui que j'ai commencé à parler un peu malgache. Voilà, donc c'est depuis 2015-2016 que oui, Tenanyanacha. Et le truc aussi, ici accent kill, les femmes tin. Et du coup, j'avais un peu honte de parler de Giza, Malagas, des Timaim Tinkas. Surtout mon grand-père, c'est Sarah Makavil, c'est quelqu'un qui prône beaucoup la langue malgache, les traditions malgaches. Et j'avais vraiment honte, en fait, de ne pas savoir parler malgache. Donc là, j'apprends encore. Voilà, je continue à apprendre, mais c'est pas facile du tout. C'est très dur, surtout quand il y a beaucoup de jugements par rapport à ça. Parce que déjà, tiens, le vocabulaire, des naïkous, 10 ou les femmes tin. Donc là, c'était à l'aise à l'autre fa, miezaka. Et surtout lui, il me laisse pas, il me dit, tu es malagas, tu m'es non, donc voilà. Azoko tsara marina mihitsy ny tenenao satria vadiko somary eny izy mbola tsy mipetraka tany Madagasikara tena izy fa mamany zany malagasy de bon izy mety izy donc tsy hita be hoe malagasy fa misy foana zany le jugement rehefa miteny izy le accent satria izy koa mahay fa teny avy amin'ny sambava no tena hainy de rehefa miteny izy de iomezany fianakaviany. Za mino hoe tsy misy intention ratsy zareo fa juste fotsiny hoe mampime ho an'zareo zany maheno an'le izy zay fotsiny tsisy resaka hoe manaratsy anazy na ohatr'izany fa nefa rehefa iomezany de mazava ho azy lasa ohatrany hoe gêné anao zany na menatra anao zany miteny satria ozy anao hoe mampiome zany le zavatra teneniko nefa za mba miezaka de eny tiako tenena zany masahy aza matahotra miteny na miome aza le olona zay koa mbola iomezan'ny olona indraindray zay sy tiana na marina ny teneniko na tsy marina ny teneniko misy miome indraindray miome matetika moa zany le hitako hoe ny kolotsaina malagasy mihitsy zany mora miome zavatra mahafinaritra zany fa misy koa ny fotoana hoe tsy tokony miome de miome ihany le olona fa zany hoe hitako fa tsara ny ataonao ka hitako fa tsara satria amiko frantsay ianao eny franco malgache moa zany le tena izy fa teraka tany France ozy ianao lehibe tany France tena izy zany amiko eny ianao no tena mahay azy fa amiko frantsay zany ianao zay vao malagasy mety misy olona tsy mitovy hevitra amiko fa zay aloha nena mitovy tantaraiky foana ny anazy satria mitovitovy am'izay fa dadabeako avy à Norvège izy no finamona tany États-Unis nefa zay tsy mahay teny norvégiana anankiray fotsiny ary ahoana le resaka mitantana orinasa no sady mitaiza zazy sarotra be ve sa vitanareo ihany le izy sarotra ihany tsy de tena hoe any am'le sarotra zany fa le eo am'le fotoana fotsiny le resaka fahatarana sy rehefa mamonjy fotoana zay io no matetika tara zany satria vao manavao hoe tsy vita mikarakara ny tenanao ianao fa mbola mijery le zazakely mbola mamana azy mikarakara ny akanjo no entina sy ny sisa de am'izay lafon'izay azoko tsara ok mitaky fotoana daholo zany zavatra zany zay aza mbola vao anankiray ny zanakanareo vao ray de mieritreritra mbola ampitombo manaraka sa mbola tsy zao aloha raha ny sitrapoko aloha raha ho anahy manokana de hafa ihany ny maro noho ny vitsy fa tsy miankina amiko rery izy fa zay mivady moa zany de tsy miankina am'izay fifampiresahana eo sy ny motivation surtout ny vehivavy zany tena manapa-kevitra satria izy no mitondra anazy mandritra ny 6 volana
Zay. Ho anahy aloha mbola miandry kely 2 ans angamba zay vao Maro zany. Fantaniko zay vao amin'izay miha- efa manomboka eo amin'ny anakifiry zany lasa maro. Raha amiko eo amin'ny efatra eo zany zay hoe maro zay. Maro zany. Tovizako hevitra. Satria eny telo zany efa maro fa mbola tsy de tena hoe maro be. Efatra zany vao tena hoe hay. Be de be zany ny efatra. Zay zany efatra mianaka, efatra mianadahy zany zay. Ary nareo roa manana zoky zany sa Ie, Zay efa da. zay koa efatra. efatra koa. Lehilahy daholo zany ny mpiray tam-po aminao iantsa. Ya, lahy daholo de zany faharoa. Zany hoe manan-joky lahy ray de zandry lahy roa. Ok, le ampivoany zany. Le Ya, zanaka zay. ampivoany le adinodino reny zany. Lahevo filaza azy. La evo maro zany. Efa ela be tsy nahinao zany. Ary iantsa vehivavy daholo lehilahy daholo sa mifangaro. Non, telo vavy de lahy anankiray. Fa nous, Ok. on est une famille recomposée. Donc, Ok. oui. Donc, j'ai eu une sœur qui est déjà décédée. Et sinon, ma mère s'est D'accord. remariée. Elle a eu une fille et un garçon. Ok. Oui. Mba tsara zany. À Madagascar daholo. Aty daholo zay. Ay. Ya, Mahafinaritra zany. nenay nina anaky telo zay aty de ray any a Canada. Ay, tsara zany. Aiza ho aiza ny Canada? Ohatra findry izy teo amin'ny Montréal de tsy haiko raha efa niova. Ok. De koa moa tsy de Aza matahotra tsy de- mangataka ny adresse anazy fa juste le ville fotsiny de efa mety. ny tena marina zay tsy de miresaka matetika fa Ay. ie. Azoko tsara zany e. Azoko tsara azo matahotra fa zay nge le fiainan'ny mpiray tam-po e. Tsy maintsy misy indraindray zany. Fa tsy atao maharitra ela be fotsiny tsy matao mandra-pahafaty fa tsy maninona. Zay. Ary nareo roa mieritreritra hoe indray andro any hifindra any France ave ohatra hifindra la Réunion sa hoe Madagasikara ny tianareo hijanonana. Ny tena hijanonana aloha eto Madagasikara ihany fa afaka mahita tany. Oui. Afaka mahita tany zany hoe mijery culture hafa, indrindra mampa-artiste anay de mila ressource zany de ilaina le mahita culture samihafa sy ny fomba fiainan'ny olona sy ny sisa afahanay manana vision mivelatra kokoa. Maro zany. Voyage zany fa tsy voatery hoe mipetraka ela be any ohatra. Ya, zay Ok. indrindra ya. Ary iontsa tamana zany à Madagascar na de efa 15 ans moa izy ianao vao tonga ta Madagascar de hoana zany tamin'izany fotoana zany de par rapport amin'ny amin'izao tamana tsara ve sa ohatran'ny ahoana? Est-ce que ça te plaît de vivre ici? Oui. Quand tu étais venu pour la première fois à 15 ans, qu'est-ce que tu en as pensé et maintenant c'est comment? Ah oui. Tamin'ny voalohany tsy de tiako loatra aloha satria vu que j'ai fait toute mon enfance de ny adolescence tany amin'ny France de efa nisy habitude ohatra hoe mandeha déjà être avec mes amis, tous mes amis étaient là-bas, les infrastructures tsy mitovy, aty tsy nisy centre commercial, tsy nisy cinéma tamin'izany aloha parce que bon, j'avais 15 ans. Et du coup, je savais pas trop quoi faire. En fait, tamin'izany niditra lycée, parce que j'étais au lycée français, mais c'est là que j'ai commencé à beaucoup apprécier parce que je me suis fait beaucoup d'amis. Et puis en fait, finalement, je me suis aperçue qu'il y avait plein de choses à faire. Dès nanomboka tamin'ny 2006, niditra école de danse. Et c'est ça en fait qui m'a fait aimer rester vivre à Madagascar. Satria alohan'izay
tsy nanao danse mihitsy aho tany France parce que c'est très cher en fait. Les cours any France aloha lafo be. Du coup, je me suis inscrite à nos écoles de danse, des niditra compagnie. Et en fait, après, je voulais plus repartir en France. Voilà, j'étais vraiment tombée amoureuse de la danse. J'ai même un peu arrêté l'école, Niston, en seconde. Nanao CNED, t'as voulu. Des CNED, c'est maracan les rythmes. Et là, ça, j'étais, comment on appelle ça déjà? Nano bac en candidat libre, finalement. Okay. Donc, ça j'ai préféré me mettre dans la danse à plein temps. Et ça préparait pas que quoi, voilà. Okay. Et depuis, j'aime vraiment Madagascar, même si j'ai encore des difficultés à m'exprimer. Pour moi, ma vie, elle est vraiment ici. Voilà. Ok, mahafinaritra be. Le dia zany raha azoko tsara, le dia no tena nahatamananao zany tamin'ny voalohany ta Madagascar. Oui, mahafinaritra be. Satria riche mihitsy zany le za tsy te maharaka be fa haiko fa riche mihitsy le resaka dia, mozika, art moa zany en général fa surtout dia sy mozika à Madagascar tena manan-karena be, mahafinaritra. C'est vrai. Dia misy dia spécifique tianareo ve sa misy karazana maro be ataonareo? Raha ny nahy manokana zavatra tena tiako sy ny nianarako voalohany indrindra zany ballet na danse classique dia contemporaine. Izay tena anisan'ny tena tiako. Raha ny nahy fa zany hoe manao an'izy rehetrarehetra ihany moderne, jazz, hip-hop, raga, latino. Nenan tena tiako hip-hop des danses urbaines rehetra. Danse urbaine, hip-hop, des street jazz, modern jazz, les danses urbaines en général tiako. Ohatrany ahoana ilay urbaine? Satria street main street dia mitovy, tsy raha ihany ve les street sy urbaine? Si, en fait, les street jazz, discipline anankiray mihitsy, c'est entre le hip-hop et le modern jazz. Ok. Ah, ok. Jazz somary misy touche ny hip-hop zany. Exactement, c'est mihitsy. Ok, mahafinaritra zany. Tsara zany ka. Dia le any Madagasikara, le avy any amin'ilay fokofoko ireny zany, zareo hoe samy manana dia, le tsoroko ny marina za tsy tena maharaka an'izay loatra satria za moa olona tsy mahay mandihy firy. Mahay be lahy ka, mahay mandihy be fa hitako. Fa misy le salegy, za moa dia sa mozika sa fitambaran'izy roa sa ohatran'ny ahoana zany. Ny salegy aloha raha ny fahafantarako azy dia mozika. Satria ny tenenako an'izany hoe ozatsika ty hoe Jojoby ny mpanjakan'ny salegy. Dia ninazy ataony ankira ilay salegy fa tsy haiko raha hoe miexista ny salegy amin'ny dia. Dia araka ilay fanontaniany tiana teo aty Madagasikara tena misy karazany isaky ny région, isaky région samy manana fomba fandihany ary tena misy tena mahery zareo. Zany nisy fotoana manko efa nitetikety kely any dia tena misy tena tsara be. Misy tena mbola tsy fahita na tany Afrika na taiza fa tsy haiko inona moa ny anaran'ilay dia zareo fa filmeko tamin'ny caméra fotsiny ilay izy dia tsisy nahay ny olona dia nitazomiko. Tsara be zany. Za vao mitena zany ianao dia tonga dia ohatrany hitako ao an-tsaiko karazana mini documentaire zany momba ny dia à Madagascar dia mitety ny tsy voatery ny foko 80 fa efa misy karazana documentaire ohatr'izany ve sa? Mbola tsisy fa misaotra anao moa naneho an'ilay hevitra dia ho raisinay izay dia tsy maintsy ho tanterahana indray. Ok. Dia omena pourcentage kely fotsiny zany za rehefa tena tanteraka ilay projet izay fotsiny.
Raha misy ny vola moa na sy nanarina fotsiny hoe hiasa lefa samy teny gasy no nanome an'ity hevitra ity de zay vao tomboka le film. tsy maintsy asiana clin d'œil kely amin'ny vidéo. Mahafinaritra be. Za koa zany raha tena marina, eny e, tsy hoe rasiste moa zany fa ny olona fotsy en général zany eny e, betsaka ny mahay mandihy fa ataontsika hoe en moyen. Za angamba mino fa tsy de tena ao anatin'ny kolontsaina zany amin'ny pays occidentaux zany, ohatra hoe Europe, eny e, européen misy, ohatra hoe Espagne mety misy kokoa fa tiako tena ohatra hoe France, Allemagne, les pays scandinaves de hoe les États-Unis sy ny ohatr'izany, tsy de tena hoe lalo ao anatin'izay le hoe mandihy. De lasa ohatrany hoe lasa ohatrany hoe rehefa voatery zany vao mandihy za de tsy maintsy mampihomehy foana zany e, mampihomehy satria tsy hainao atao ahoana le vatana de mihetsika ho azy fotsiny le izy de iny zany no mba hitako hoe zavatra anankiray, satria za zany tsy mora menatra fa iny mba zavatra anankiray mba mamenatra anazy zany rehefa tsy maintsy mandihy de betsaka ny olona mijery. De nareo ve mbola misy an'izany, mbola misy le henatra rehefa mandihy, rehefa mihira, rehefa sa efa tonga de zatra tanteraka de tsisy tsony io? Le izy ny tena ilainao anatin'le danse zany mba ankoatran'ny passion de ny travail automatisme, zay ny tena izy. Ny teny moa za teo hoe ballet na danse classique mila discipliné be zany ny olona zay, fa teny ianao teo hoe resaka rasisme fotsiny indray tsy mahay mandihy sy ny tariny fa raha raisitsika amin'ny lafitsarany koa ny hoe rasisme de mainto zao resaka any anatin'ny ragano domineny, ny ataoko hoe russe sy ny français penché kokoa amin'ny ballet danse classique any izy tena mafy be. De ny fotsoditra araka le nitenenao teo hoe eny e, fotsoditra sasany hip hop izy tena mafy be, break dance koa zay zany raha ohatra hoe jerena amin'ny isaky ny rasy amin'ny lafitsarany zany zay, fa tsy hoe voatery hoe lafiratsy foana le hoe rasisme raha ny fomba fijeriko. Marina zany arakaraka ny firenena plutôt moa zany fa tsy de tena hoe le lokom-bolokoditra. Marina be zany. De raha iasina azadino fa misy an'izany koa hoe square dance zay karazana dia nataon'ny cowboy aty États-Unis. Hainareo ve zany square dance? Square dance, non, mais tout ce qui est country, c'est danse country. Fa raha mandinika koa nareo nisy fotoana ny tektonika nalaza be de izy tena hita mihitsy hoe havanana kokoa zany ny fotsoditra tamin'ny tektonika. Zay aloha eny e, zay tenenao eny e, amiko tsy maintsy misy hidiran'ny kolontsaina foana zany. Zany hoe raha ohatra ka nalaza tany États-Unis zany le danse classique de tsy maintsy zay zany no tena hain'le amerikana. Fa nefany mety hoe hip hop kokoa araka ny tenenao, na ohatra hoe tamin'ny France sy russe zany le classique no tena nalaza sy tafiditra ao anatin'ny kolontsaina de lasa iny zany no tena hain'ny olona, fa tsy de tena resaka hoe fiheviny fa plutôt hoe kolontsaina e. Mahafinaritra mihitsy le ny tiako amin'iny koa resaka kolontsaina zany mélange ny zavatra rehetra ao anatin'ny kolontsaina, tsy afaka ampisarahana zany resaka hoe dia, sakafo, teny, toetran'ny olona, ohatra fomba ampisainana. Rehefa miteny fotsiny hoe kolontsaina de ao anatiny daholo zany, de mahafinaritra koa hoe le dia araka ny tenenareo koa zany hoe hoentinareo koa zany ao anatin'le dia tsy dia fotsiny fa éducation ihany koa. Zany hoe raha azoko tsara zany mandritra an'le cours ohatra na mandritra an'le spectacle de mba misy éducation anatin'le izy, de ohatrany ahoana ny filaminana amin'ny orinasinareo zany zay zavatra zay hoe atao officiellement zany le éducation sa somary atsipitsipi eny fotsiny zany mandritra an'le cours ohatrohatrany ahoana?
Isaky ny cours ninay a dia misy prof tsirairay avy. Dia efa apetraka am-boalohany zany le prof zany no mena briefing sy no lazany amiloha hoe zao ny valeur tianay hitondraina ny salle de danse sy ny ekipanay a. Dia anjaranareo mampipita anazy amin'ny mpianatra ao. Dia hoentiko kely mijery zavatra vetivety fotsiny ianao a. Vao miditra ato amin'ny salle de danse anay zao a. Mahita tsara ve nareo? Mahita ka? Mahita. Misy zao hoe humilité, persévérance, discipline, passion. Dia ilay izy efa soratanay amin'ny rindrina dia efa tonga zany dia raha ny tokony ho izy a dia efa tonga dia hitan'ny olona hoe zao le valeur efa misy éducation fa tsy vitany hoe mandihy fotsiny a sy ny sisa sy ny sisa. Ok, azoko tsara, mahafinaritra zany e. Zany hoe énergie ambiance an'le studio mihitsy zany tonga dia efa mirafitra hoe ohatrohatr'izao zany dia tsy maintsy mandeha ho azy avy eo zany le resaka cours. Ary ny zanakanareo koa ve no misy itovizana amin'izay zavatra izay hoe misy eny e, tsy dia tena hoe mitovy tanteraka fa tiako tenena hoe ny fomba fitantananareo ny orinasa sy ny zanakanareo ve misy itovizana hoe humilité, persévérance etc. Sa hoe ao an-tsainareo tena misaraka mihitsy zany? Izay moa efa resaka fa le orinasanay ohatra ny zanakay ihany koa. Fa dia fomba fitantananay amin'ny fitezana moa zany éducation. Fitezana ny ankizy rehetra ato ataonay tsy latsa-danja amin'izay koa zany ny zanakay. On a humilité, persévérance, m'exceller, discipliné. Izay zavatra rehetrarehetra mety hampaolom-banona ny tsirairay na ny zanakay ihany koa dia ezahanay ampitaina aminy zany. Ok, mahafinaritra be. Ary fanontaniana somary adaladala avy eo afaka miditra amin'ny famarana ny podcast fa fanontaniana farany anahy momba ny zanakanareo ihany. Raha ohatra ka indray androany 5 taona izy na 9 taona na 7 taona eo manomboka mieritreritra manana heviny, manana tena tiany, dia miteny izy hoe za tena tsy tia mandihy mihitsy, dia mety malahelo be ve ianareo amin'izay fotoana izay sa ahoana? Tsy malahelo. Dinay zany tapaka ny vady tsy maninona. Misafidy manana soany izy. Rehefa tsy mandratra ny olona, rehefa manatsara ny tenany maha-olombelona azy afaka hanatsarany hafa. Sady rehefa mi-exceller izy ao anatin'iny zavatra iny dia izay ninay no tena hoe zava-dehibe zany. Rehefa faly koa izy manao an'ilay zavatra. Marina zany, marina be zany. Mahafinaritra satria misy indraindray mantsy le olona rehefa tena passionné be amin'ny zavatra anankiray dia tsy maintsy somary tsy possible zany manery olona fa presque zany ataontsika hoe presque manery n'ilay zanany zany manao izay ataony nefa ny misy fotoana tsy mety anazy. Mahafinaritra maheno hoe fa izy mety tonga dia tiany ka, mety tiany satria izy lehibe le environnement autour zany feno danse dia mety tonga dia tiany izy. Za mino fa mety ho tiany. En fait, ny zavatra tena important ho anazy manao zavatra tiany parce qu'en fait on peut pas lui imposer quoi que ce soit. Ok, bon mba afaranantsika zany le podcast raha tiana zany, raha tianao atomboka ao le fanontaniana raha mety aminao. Sotranao raha hiasana le fanontaniana voalohany zany apetraka amin'ny faranty zany apetraka amin'ny antsa angamba voalohany dia avy eo amin'ny antsaha. Ianareo ve tia mihinam-bary? Tena tia mihinam-bary be mihitsy ary tsy mahazo aina raha tsy mihinam-bary. Sako. Milay zany dia inona zany tena laoka tena tianareo indrindra? Nenahy akoho sy petit pois tena tiako, akoho gasy. Voilà. Ny indray na saosisy na voanjobory sy henan-kisoa. Ray tsara be daholo zany.
sao da betsaka ny antsa sy antsa zany a tapaka kely moa zany le izy tamin'ny faraparany teo fa nafinaritra be le resaka tamin'zareo de manantena ny fitomboana sy fandrosoany orinasany danse ataon'zareo hongara ny anarany a any Akorondrano. Ie tena milay be a antsa sy antsa na averiko impolo arany de mbola mahafinaritra be ny resaka tamin'zareo teo a de mirary soa ho an'izy mivady sy ny rehetrarehetra e. Marazana andraso aloha andramako hoe antsa sy antsa 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 lasa ohatran'ny science Atao hoe antsa sy antsa am'zay. antsa sy antsa 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 Mahay foana le rik. grave be zany lasa aloha ity Tsara zany micro-ondes là. ny tanjo ity zany a mba hoe tsy ampiasaiko ny tanako bluetooth ity zany imagineo fotsiny hoe tsy eto ity de reto satria bluetooth no tena izy. Milay zany. Ok filominareo e Velomy misaotra amin'ny manaraka indray ô. bisous mamy be. Tap Tap Send. Envoyez plus, dépensez moins.